Falela. Ahoana mihitsy aho izay lanitsy fa ilahy ohatra ny malahelohelo a. Tsy malahelo zany aka. Tena haiko hoe misy zavatra mampalahelo anao fa tsy samy teny anahy ianao. Ka tsisy fa Tsapako be lahy hoe malahelo. soako zao lesy fa sy tsy alao ve aloha mba miprofite tsika se lahy. Tsy maintsy resahana zao ve sa? Ka tsy azoko ny haiko raha tsy fantatro hoe inona mampalahelo an'lahy. Fotoana tahaka an'izao koa nge hifampizarana mba ahafahana manarina ny zavatra tsy nety mba hanatsarana ny couple antsika. Ok. Tsy hitan'ny lahy zany fa misy zavatra mampalahelo an'lahy. Oui, mais bon. Dia inona hono izany? Tala le omaly le za te hanao entraînement niaraka amin'ny bandy akama dia tsy navelany lahy. Dia ohatrany somary déçu ngamba ry zalahy satria efa fotoananay ilay izy. Zay ve no mampalahelo anao? Oui, satria ry zalahy tsisy mamaly message kotsony zao. Fa lasa lesy zany aloha tsy resahana tsony. Tena tsy napoiziko. Fotoko izany nampalahelo anao? Ne lako efa hoe avela ho any zany asy. Lesy rehefa tsy tadidiko tsony. Vi amin'izay. Si. Satria tonga fotoana dia narary-kibo be dia mba nangavy taminao hoe mijanona fa mba mila câlin. Dia zao ianao hiavonavona amin'ny bandy akambanao dia malahelo be. Chérie, elahy ny insiste be dia tsy maintsy niteneniko izy. Fa lesy rehefa tsy tadidiko tsony. Non mais t'as vu ta tête? Ohatra indray mangy faty reny. Zao ve ianao ny ampiaraka amiko? Tsy alao ajanona. Zay rehefa tsy tenenako izy. Tu sais quoi? Atsio zareo. Tendana manao soirée miaraka aminy. Zay mahafaka ny alahelonao. Inona ty ataon'lahy ty? Satria tsapako zao fa ry zareo no tena mampiasa ny sainao sy mampalahelo anao fa tsy za. Sao dia averinao vita manome cadeau fotsiny izy ity. Ny zavatra tena ilaina vehivavy attention, compréhension, écoute. Andeha ho aiza lahy? Ndeha atory atsy an'efitra. Cadeau sy voninkazo lasany ihany. Bandy efa mba nandrehatra bougie rantrano. Ah, j'aime les bougies, c'est romantique. Zao miala maina.